tiakosika raha nomboka amin'Jaona faharoapolo 9:20 ary ny lohateniny 4 androany dia matoky an'Andriamanitra na dia tsy takatra ao azy. Fa inona mihitsy aza ny mason'ny fiainako? Ahoana ny trangany izany? Ahoana ny tsy nitrangany izany? Roviana no avy ny tiako hitranga. Nahoana Andriamanitra nahoana? Raha oviana Andriamanitra raha oviana? Ohatran'ny hoe olona fantatra ao izany. Hitanao izay izao manao fampianarana amin'ny fifaliana sy fahafaham-po ary manandrana mitady fanalahidy izay hamany varavaran' izany hafaliana sy fahafaham-po izany. Ary isan'ny zavatra hitako fa tokony hapetraka mialohan'ny hahafahantsika ny faly sy ny tena ho afa-po dia mba hahatongavantsika eo amin'ny teboka izay tsy tena tankarantsika loatra ny zavatra rehetra izay mitranga. Mila tsy mahatakatra isika nefa afa-po. Mila tonga eo amin'ilay toerana izay iarahantsika amin'Andriamanitra isika izay na dia ohatran'ny tsy rariny izany aza na ohatran'ny tsy mety izany aza dia mbola tian'Andriamanitra sy matoky azy tanteraka mba ho fantatsika fa ninona mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mbola voafehana izany ary raha mitoy matoky azy isika dia ampiasaina izany mba hahasoa antsika. Ao amin'ny Jaona faharoapolo Jesosy nampianatra any Tomasy fa hoy izy taminy satria ve fa nahita ianao izao ry Tomasy? Dia mino amin'izay Matoky dia manana finoana sambatra ny faly ary Matoky ireo izay tsy nahita kanefa mino sy manaiky ary matoky sy miankina amiko tokoa. Fa sambatra ireo izay mino nefa tsy mba nahita. Sambatra ireo izay mino nefa tsy mahatakatra. Hitanao efa nandre fijoroana fahavolombela maro aho tamin'ny asa fanimpoko ary namaky boky maro mikasika ireo olona izay nahita fahitanany amin'i Jesosy sy ny amin'ny atongava mamangy azy ireny any an-trano dia mipetraka eo fandriany dia resaka amin'izy ireo sy ny fomba ahitan'izy ireo anjely miakatra sy midina. Fa izaho aloha tsy mbola nahita. Dia ohatran'ny hoe mba kakakely ihany dia ohatran'ny Andriamanitra ô. Izao hitanao izao izany ohatran'ny hoe efa izany mihitsy izany hoe raha ny olona afaka mahita zavatra dia ahoana ny tsy mahita izany satria mahitsy aho aminareo. Izany dia tena fampitomboana tsara ho an'ny fononao mihitsy. Every fotsiny hoe Jesosy tonga dia mipetraka eo an-tongom-pandrianao dia manana eo amin'ny 5-7 minitra ianao fampiresahana aminy. Ngamba izany ampahiranao mandritra taona maro avy. Amen. Everiko fa matetika isika rehefa mandresany tantara izany dia mihevitra hoe izany olo izany angamba tena be finoana mihitsy. Fa izaho tena mihevitra fa ireo olona ireo dia tsy mba nahita zavatra kanefa mbola mitoy mandroso ka mandeha etsy sy mandeha roa. Ngamba tena nahazo finoana lehibe kokoa. Ary ny zavatra tokana izay lazain'Andriamanitra ary nanontany izany fantaniana izany dia hoe sambatra ireo izay mino kanefa tsy mba nahita. Ka andao izany ho raisitsika lavidavitra kely kokoa ka atao hoe raha tsy mbola hitanao ny fahombiazanao izao kanefa ianao mitoy amin'ny finoana dia tena sambatra tokoa ianao. Amen. Angamba efa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao izay tsy heverinao ary tsy takatry ny sainao koa izany sady tsy misy fomba hafa ivoahana izany ao an-dohanao kanefa ianao mbola mino ihany. Dia ianao izany ny sambatra kokoa noho ireo izay tsy mba nanana izany fanampy izany kanefa mino ihany. Hitanao tsara no milaza hoe mino ianao fa hafa mihitsy ny fanananao finoana voazaha toetra matetika ary mivoaka ivelan'izany rehetra izany kanefa mbola mino an'Andriamanitra ihany. Hitanao inoko amin'ny fomba maro izany Andriamanitra dia mistery. Tia hatakatra an'Andriamanitra isika fa ny tena fomba ny tsy hotakatry ny saina mihitsy. Hoy ny voalazan'i Joba. Ary marina raha azontsika ny momba azy dia ho afaka no Andriamanitsika ihany ve izy? Raha fantatsika avokoa izay fantany dia mbola tokony hatsointsika ho Andriamanitra ve izy? Izany ve tsy hametraka antsika amin'ny toerana izay mitovy aminy raha tsy mba hisy mihitsy izany? Ka ny lalany dia eo ambonin'ny atsika foana ny fisainana eo ambonin'ny fisainantsika ary izy tsy te haheno izany hoe nahoana Andriamanitra nahoana dia tia menonana hoe Andriamanitra matoky anao aho. Matoky anao aho. Izao isika dia hijery karazan-tsoratra masina izay noko fa hamelona antsika ny amin'ny voninahiny sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay tompontsika.
any farany afatra dia mbola ijery soratra masina vitsika izay milaza ny toetra ny lanitra zay ary za mihevitra fa matetika sika tsy tery-maka fotoana mba hijeritra ny zavatra zany mba handrenantsika ihany finoantsika ambony ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Hitanao mahafinaritra miresaka hoe akaiky anao izy sy namanao ary miaraka amintsika foana izy isan'andro ka afaka miresaka aminy sika mikasika ny zavatra rehetra ary afaka manana fifandraisana akaiky aminy fa mila manana fitandremana sika mba tsy hanaiky ny fanahy ny fahazaranao amintsika. Ka anao tapoka hoe Andriamanitra dia namantsika sy akaiky antsika fotsiny ka adintsika fa izy dia lehibe sady matahotra ary feno hery ka mila manana fahatahorana tanteraka an'Andriamanitra sika ary mba tsy ho adintsika fa tsy misy zavatra izay tsy hainy atao ary tsy misy zavatra izay tsy fatany ary tsy misy toerana izay ilainao ka tsy ho hitany. Tiako zany fa tsy misy azo afenina aminy. Fantany avokoa ny saina rehetra, mialohan'ny sainantsika zany, ny teny rehetra, mialohan'ny ilazantsika zany. Fantany avokoa ny androntsika rehetra mialohan'ny isiny iray amin'ireny. Dia veriko angamba manantena angamba fotsiny hoe raha misy aminareo eto mitovy amiko taloha izay mihevitra fotsiny hoe zonao avokoa ny ahatakatra ny zavatra rehetra dia mandany ny androm-piainanao manandrana mamantatra zavatra maro dia manantena fotsiny fa isy olona eto androany izay azo fanambarana avo mikasika an'Andriamanitra ataoko fa ho tsara amintsika ny tonga amin'ilay tebo izay alalantsika fa izany dia karazany olona moana mangataka an'Andriamanitra manazava ny zavatra rehetra amintsika. Amin'ny maha-président ny asa fanompoana ny Joyce Meyer ataoko fa tsy voatery nazavany mba amin'ny olona rehetra. Zany tsy midika fa tsy tena manome fahalalana raha ilainy zany fa misy fotoana ny olona rehefa tia hampiana zavatra iray izay ohatra ny fanaoko hitanao zao tsy ilainao malala zany tsy misy antony tokony diranao ny amin'izany. Firy aminareo miteny amin'ny zanakare hoe hitanao zao tsy ilainao akory malala zany. Hitanao zao Andriamanitra milaza amin'ny sasany aminareo eto androany hitanao zao tsy ilainao akory malala zany zao. Tena marina andeha sika hiresaka zavatra izay tena mahafaly antsika tokoa. Tiatsika ho fantatra avokoa ny momba ny ho avy zao finoana ohatry ny ahoana ny ilaina amin'izany. Andriamanitra tsy andan-drano mainty aminao isan'andro hanoratra ny fiainanao vakianao foana tsy hisy sendrasendra. Tsy maintsy miaina ohatran'ny rehetra koa ianao. Antenaina fa miazon'ireo dingany finoana izay efa henonao avy amin'Andriamanitra ianao ka tsy efara amin'ny loza ratsy izay tsy mbola nisy teo amin'ny fiainanao mihitsy. Joba 5 dia misento ny rehetra raha vao miresaka hoe Joba fa ho any ihany sika aloha. Zany dia eo alohan'ny salama. Rehefa avy mandalo an'i Joba dia tena ilaina ny salama. Joba lehilahy izay raha araky ny fahalalako tena nananandrariny raha nitaraina. Joba 5 manomboka ny 5. Andriamanitra izay mamindra ny tendrombohitra nefa reny tsy mahalala akory izay mamadika azy amin'ny fahatezerana izay mampiroro ny tany ala amin'ny fitoerany ka mizongozona ny andriny. Zao dia andramo tokoa izany hoe fitandremana izany sy ny fiezahana takatra ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay mandidy ny masoandro dia miposaka izy izay manafinareo kintana tsy hita maso. Basainy fotsiny zany reo kintana miandro ny fahatokavana fahazavana ka tsy hitanao intsony avy eo izay alehany. Andriamanitra mandidy ny masoandro mba hiposaka dia mipoitra zany didiny zany mba hiletika dia miletika koa. Miantso ny rivotra izy dia tamy zany teneniny zany andeha dia lasa miantso ny mazava dia tamy izy. Mila manana fijeringeza isika ny amin'ny maha-Andriamanitra lehibe ilay tompontsika. Amen. Mila tena mitandrina isika mba tsy hanaovantsika an'Andriamanitra ho kely. 5 sady izy irery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandiny onjany ranomasina ilay nanao ireo kintana lehibe dia ny bera telo no refy ary ny kiodikely miatoloana sy ireo kintana maro any atsimo dia jereo ange ny 10 ary manao zava-dehibe tsy takatry ny saina manao fahagagahana tsy hita isy izy fa misy foana ny zavatra eo fiainantsika izay tsy hananantsika valim-panazavana. Ary afaka milaza aminareo aho avy amin'ny ten'Andriamanitra sy ny traikefako raha mila mahalala ny eo ambadiky ny rehetra ianao dia andany androm-piainanao ianao nandrana takatra ny zavatra rehetra ary tsy mba ho faly ianao na ho afa-po amin'izany ary tsy mba hiditra ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao satria fahatokiana dia mitaky fanontaniana tsy valiana foana eo amin'ny fiainanao. Firy aminareo nefa nananjavatra nitranga teo amin'ny fiainanareo izay tena mafy tokoa ka tsy azonao akory ny antony.
firy aminareo nefa nanan-javatra ny tranga izay tao tsirariny zany hoe tsy tena ny hoe verinao zao fa mendrika anao zany raha tia alalany marina ianao ohatrany hoe tena tsirariny firy aminareo ny manontany tena indraindray fa ny ratsy fanahy mbinina ary tsara fanahy mijaly ohatra matezitra anao zany rehefa manao izay afaka ao ianao mba hanompoana an'Andriamanitra dia misy olona ratsy fanahy miara-miasa aminao mahazo ny fisondrotana izay nentinao ambavaka dia ohatran'laza hoe Andriamanitra tena tsy azoko zany tena tsy azoko hitanao tsy mila azonao zany tokony ataonao dia milaza hoe mba fantatrao ve zao tsy mila mahazo zany mba ho faly satria ianao ny fifaliako ary za tsy mba andeha mba eno kely za tsy mba andeha amin'ny faly ny devoly na dia kely akory azy amin'ny fandanian'andro anandrana takatra foana ny zavamisy enonareo ve ny olo-tokana faly rehefa mandany andro mamatatra zavatra ianao dia ny fahavalonao ny tian'Andriamanitra hoeny dia fantatry fa ty ahy ianao matoky anao fiainako teo an-tananao fantatry fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa so izay tian'Andriamanitra ary ihany koa natsoinao amin'ny sitraponao amin'ireo olona rehetra ao am-baiboly izay tia lala foana hoe nahoana dia ny Israelita no ratsindrindra amin'izy rehetra tiako ny mampatsiahy anareo fa nandany 40 taona izy ireo nanandrana nanao izay voalazan'ny baiboly fa tokony fandehanana 12 andro fotsiny dia mifona milazan'izao fa matetika aneo ihany miverina eo mandany andro ela loatra sika mba hitombo amin'Andriamanitra dia veriko fa manana olana betsaka mitovy sika izay efa nanany hafa ihany koa mila mianatra matoky an'Andriamanitra sika fa tsy manao izay azona foana ny valiny zavatra rehetra ataoko fa manakana ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra manakana ny fandrotsika zany mandany fotoana loatra sika manandrana manaka-javatra lasa lany andro mikorotana fotsiny eo raha izaho zao no andehandehetra ka ilaza aminareo firy aminareo nefa tratra ny verimberenana izany fikorotanana izany voaingana mikasika ny zava-mitranga eo fiainanao firy aminareo no mety hanangatanana jereo nge zao mamy mamaji tena marina tena fandanian'andro zany satria ny atsasaky ny fotoana lanao everana azo zavatra iray tsy tena azonao akory la izy nefa mahazo zavatra mampitony ny sainao fotsiny ianao tsy dia ilayntsika loatra ny karazana fatakarana ratsaina fa mila fahalalana isika ataoko fa tsy dia olana loatra ny mantan'Andriamanitra indray mandeha hoe nahoana na indrokoa fa rehefa tafiditra ao amin'ny fikorotanana ianao dia efa lasa lavitra ianao zay nitra ray mampikorotana anao dia lasa lavitra ianao ary eo ny fotoana mila elanao satria Andriamanitra akory tsy tompon'ny fikorotanana ary ny Israely ny renireny tany anefitra nandritra ny 40 taona nandeha niodikodina niodidina tendrombohitra iray ihany mba hanao lalana 12 andro monja ary raha mamaky ireo boky eo amin'ny baiboly ianao izay maneho ny fivahinianana izy ireo dia tsy mampino ny fomba ny monomonona ny fitarainany ngonongonony tady alalany antony nahoana izay no nentinao mivoaka any Ejipta mba ho faty aty ahoana ny tao tsy misy rano fa maninona mana fotsiny ho aninay ary tao tsy misy hena aty Mosesy atokony avelanao tany ihany zay fa kosa Mosesy tamin'Andriamanitra nahoana ary zany fidinao ny rehetra dia maniry ty alalany antony ary Andriamanitra kosa tsy mamaly azy ireo hoe nahoana satria diso ny fantaniana napetraka izy ireo ny tian'Andriamanitra hoeny dia hoe ampahire zao tompo amin'ity dity ary avelao androzy tokoa araka ny sitraponao tsy monimoniny tsy mitarainy tsy misalasala tsy hanao diso miaraka aminao tsy mangataka valin'izay tsy ho azoko matoky anao tiako nyrehetra aminareo androany ametraka ny fanontanianareo ho amin'ny fatokiana ary hitadidy izay nolazain'i Jesosy tamin'ny Tomasy sambatra ireo izay mino na dia mbola tsy nahita ny valiny izay tadavin'izy ireo aza sambatra ireo izay mino na dia mbola tsy mahatakatra azy fa lazaiko zavatra nareo betsaka ireo olona eno kely nge zao lazaiko izay hoe betsaka ireo olona izay manandrana manompo an'Andriamanitra amin'ny sain'izy ireo fa mila manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao ianao saintsika mila vaozina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ka raha manana izany fanontaniana rehetra izany ianao an-tsainao dia tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny sainao ianao tsy manompo an'Andriamanitra ianao amin'ny fihezana manakatra azy manompo azy ianao amin'ny finoana ao am-ponao sy ny fakana fahefana ny amin'ny sainao rehefa tonga amin'ilay fotoana izay tsy haneken'ny tenin'Andriamanitra iny izy
ndao jerentsika ianao amin'ny Daniela 4 3:30 ary ireo mponina rehetra teto tany dia natao tsinotsinona ary manao izay sitrapony amin'ireo olona marobe any an-danitra sy amin'ny mpony etỳ tany izy ary tsy misy masaka anazy na koa milaza hoe fa inona no ataonao impiritra ianao nilaza izany tamin'Andriamanitra tamin'ity herinandro ity. Ahoana Andriamanitra, inona hoe no ataonao? Tena tsy azoko mihitsy. Inona no ataonao? Matetika sika mahazo nofona fahitana avy amin'Andriamanitra, zavatra ohatran'ny ilana antsika izany ka vitantsika ny mamindra amin'ny finoana dia faly amin'ny tenantsika sika satria sika nanao ny dingan'ny fahasahiana dia tapika eo nefa tsy misy zavatra mandeha araka ny fomba izay verantsika andehanana. Nahoana Andriamanitra, nahoana? Fa inona no nataonao? Fa tsy azoko izany. Everiko fa. Zao hitanao zao. Ajanona ny fiheveranao, miverena mijery izay am-ponao. Zao inoko fa izany lazain'Andriamanitra ataoko dia aza manao izay azony izany. Tiako ny voalazan'ny Baiboly mikasika an'i Abrahama, izay nolazain'Andriamanitra azy. Ilaozy ny havanao sy ny toeranao misy anao zao, ilaozy ny tranonao sy izay rehetra mahafinaritra anao dia mandehanana amin'ny toerana izay asehoko anao dia anao firenendehibe, anao any anaranao malaza, hitahy anao tokoa aho ary anao fitahiana koa. Dia hoy ny Baiboly hoe dia lasa izy ka tsy mba nampiasa ny sainy mikasika izay toerana alehany akory. Dia lasa fotsiny izy ka nanao hoe Andriamanitra no hitarika ahy. Firy aminareo no mihevitra fa angamba marina fa mandany fotoana foana sika ao an-tsaintsika ao, fotoana maro ao an-tsainao, manandrana mamata-javatra ary mitady izay inotsika fa Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra. Hitanao, Andriamanitra niteny tamin'ny Gideona, ombanao Andriamanitra ry lehilahy mahery. Dia hoy navalin'i Gideona hoe raha momba antsika Andriamanitra dia ahoana ary nitrangano izao? Ny zava-mitranga amin'ny fiainanao zao dia mety ohatra ny tsy mombanao Andriamanitra, fa mombanao izy satria efa voalaza ny fahatsian-daonao izy na koa ahafoy anao. Eto amin'ity toeran'ity zao miaraka amintsika rehetra eto, hitany ianao, hitahy anao izy rehefa ody ianao, karakara ny fianakavianao izy rehefa lasa iny ianao. Andriamanitra no mitondra ireo olona izay fantatrao tia mitantan-javatra zao tsy tia ity afatra ity any ho alina. Ary ireo olona izay misaina be ary tia azo ny zavatra rehetra mba ho takany tsara ka mandrainao tsy efa manao planina koa dia tsy tia ity afatra ity androany. Fa hitory ity afatra ity any ho ariva satria ny fomba tokana fantatro fa ahafahako ny ho faly foana dia famelana an'Andriamanitra ho Andriamanitra ary mijanona tsy manontany azy ilaza zavatra izay tsy mila teneniny akory satria ampahatsorana tsy izy idirako ny amin'izany. Nahoana ny zavatra ratsy ny mahazo ny olona tsara? Nahoana ny zavatra tsara ny mahazo ny olona ratsy? Tena tsy azoko mihitsy izany. Tsy mampalahelo anao ve izany? Nahoana ny mijaly ny ankizy? Nahoana ny reny tanora kely no maty ny homamiadana? Nahoana no ambakaina ny ankizy? Nahoana na olona ndraiko efa 5 taona ary angamba teo amin'ny 20 taona teo izay mivavaka tamin'Andriamanitra mba hafaka azy satria nandray ny Kristy aho tompoko rehefa tonga 7 taona. Nahoana tsy mba noenono ny fivavako? Na mety eny ny fivavako fa namaly aho tamin'ny fomba hafa mihoatra noho izay noheveriko fahataona izy. Jereo fantatro izao fa na dia tsy tonga dia nisolon'Andriamanitra tamin'izany toerana izany aza dia nanome hery ahy izy ary nanorina zavatra tato amiko izay ampiasainy izao mba hanampy olona maneran-tany. Marina mila matoky an'Andriamanitra isika, mihoatra noho ny fiheverana fa rehefa manome azy ny planintsika isika ny amin'izay afaka ataony amin'ny fiainantsika dia mandany ny androntsika isika izay amin'ny fikorontanana satria tsy nomena antsika izany amin'ny fomba izay mety amintsika. Fa taona maro no nangidiako sy nalailovako ary tsy natakarako hoe nahoana Andriamanitra tsy nanafaka tamin'izany. Dia tsy takatro fa farany aho ny hevitra fa hitanao zao tsy handany indray andro tsony amin'ny fiainako ao isaina sy atakatra izany. Fa ny ataoko dia ary tsy tiako adinonao ny sombony amin'ity afatra ity. Zavatra ataoko dia izay voalazan'ny Baiboly. Andresin'ny ratsy amin'ny tsara. Fa hamelan'Andriamanitra andray ny zavatra ratsy
ary asa zavatra tsara ivelan'izany ary andany androm-piainako ameliny dia vola eo amin'ny lohany amin'izany aza velanao any mba ny fiainanao ny fahavalo satria nisy zavatra nitranga teo aminao izay ohatrany tsy mety sy tsy rariny izay tsy takatra ao akory raha tsy mitovy amin'ny fahazony hafa ny fahazonao izany dia Andriamanitra no ampiasa ny fahazonao ka hanao zavatra mahafinaritra amin'ny alalana izy ina mitranga rehefa misy tanora mamony tena ka tsy misy olona malalakory ny olan'izy ireny fa inona ny tsy nety rehefa ny zanaka pastera iray mahay ny korao ambadiky ny altaran'ny fiangonany nandritry ny asa fanamboarany herinaratra izany olo izany avy eo no mitsangana eo amin'ny altara indray mitory teny herinandro maromaro ary mbola miezaka ny matoken'Andriamanitra ka milaza amin'ny olona fa tsara Andriamanitra ohatry ny hoe be loatra matetika eo an'Andriamanitra ny fiandrasana sa tsy izany inona no mitranga rehefa misy vehivavy ary fantatro tsara zao tantarako anareo zao inona mitranga amin'ny vehivavy iray izay nahazo fahagagana lehibe ny amin'ny lamosiny kanefa mbola manana aretina andoha isan'andro ihany aizo tsy afaka tonga dia vahanao daholo ve ny olako rehefa eo ihany ianao nahoana Andriamanitra nahoana aza mandany andro manandrana manakatra izany zavatra tsy mbola vita ka adinao no mijery ireo efa vita mariny averiko indray izany aza mandany andro manandrana manakatra izay zavatra tsy mbola vita ka hanadinonao ny zava-dehibe rehetra efa nataon'Andriamanitra mariny tsara Andriamanitra afaka milaza aminareo avy androany fa nay anareo hanomboka hianatra token'Andriamanitra na nareo hanomboka milasadala dia tiako ianao hanao safidy androany ala hoe izy amin'ireo no izy satria everiko fa ho amin'ny sasany aminareo dia fotoana izao mba hamelanareo ireo zavatra sasany izay tsy azonareo dia esoanareo ireo elalelany kely eo aminao sy Andriamanitra izay manakana ny fifandraisana tsara izay tiany hananao miaraka aminy ary mba hitokinao azy tanteraka sy nonao fa na dia tsy azonao azy ireo zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao izay tsy mahahova akory ny iray amin'ireo toetran'Andriamanitra izany fa tsara Andriamanitra marina izy Andriamanitra ny fahamarinana izy Andriamanitra masina ary tianao mihoatra lavitra ny fahafahanao matakatra izy ka na inona no ianaranao lalina tokoa Andriamanitra dia mana-pilana tsara amin'ny fiainanao dia hanomboka ihany izany pilana tsara izany ianao eo amin'ny fiainanao afaka avelanao fotsiny ve hitanao zao Andriamanitra tanjona lehibe ty fa tsy maninona izany anefa izany hoe ina moa izay fitopolona valopolona dia iaina efo sivifolo taona na dia zato azy ianao ina moa izany mihoatra ny mandrakizay tsisy dikany fa izay tsy takatra zao dia ho azoko ihany rehefa eo amin'ny fanatrehany azo ny mandrakizay isika hatakaratsika ireo zavatra rehetra tsy takatsika dia ty dia ny faritako izao nanapa-kevitra ary tiako anao izany koa nareo nanapa-kevitra izay andeha hifalikony amin'ny hafatesan'i Jesosy mena satria noko fa nahonenan Jesosy nandeha nandalo ny lalany mba hividy ny fahafahantsika kanefa ny ho antsika dia iaina isan'andro mahantra tsy faly mahonena mikorotana sy misavoritaka anaty za dia hifaly ny amin'ny fiainako andeha hiaina amin'ny fifaliana sy ny fahafapoa ary andeha hakafi ny fiainako ary raha izany midika fa mila manana karazan-javatra izay tsy takatra akory dia ahoana